miarabantsika isa-tokantrano amin'ity aliny zoma fa 20 ny volana jolay ity androantsika dia iresaka manokana mahakasika ny famotsim-bola ny resaka fikirakirana vola izay indrindra no nentinay nanasa amin'ity androany ity an'Andriamatora Zaranaina Jean-Claude tale général ny sapatra ramsana ny famotsim-bola miarabanao Andriamatora tale général. Miarabanao Marc ary miarahaba ny mpanaraka ny fandaharany ma-TV indrindra fa ny vahoaka malagasy. Ao anatin'ny fandaharana resabe moa tsika izao tonga dia idirako avy hatrany angamba ny rapport d'activité izay natolotrareo androany tamin'ny fomba ofisialy moa zany ny rapport d'activité tamin'ny taona 2024 raha ny tsikaratra aloha zany dia niena ny resaka hoe vola voakirakira hoe aiahina o vola maloto lasa nidina 61 milliards 545 millions ariary. Inona tonga an'izay fidinana zay Andriamatora tale général? Misaotra amin'ny fanontaniana ary misaotra anareo koa moa nanasany tenako eto io moa andraikitra mipetraka aminay ny manolotra ny asa zay nisahanina nandritry ny taona mialohan'ny fanolorana azy ho an'ny vahoaka moa zany dia tsy maintsy misy ny fanolorana ho an'ny mpitondra fanjakana dia Andriamatoa filohan'ny République zany sy Andriamatoa Prime Ministre ary ministre ny fitsarana sy ministre ny vola sy ny teti-bola ka rehefa vita zay zany zay vao manao ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ho fantatry ny be sy ny maro satria zay mantsy le atsotsika amin'ny teny français hoe redevabilité. Ka raha mandray an'izay fanontanianao zay dia marina tokoa zay voalazanao zay satria raha taloha zany dia midangana hatrany amin'ny 1.7 milliards tanoany ny tombatombana amin'ny vola ihina fa maloto tao anatiny ny atota taratasy zay nisaninay dia izy ireny zany dia vokatry ny resaka andramena na ny bois de rose ary teo ihany koa zany ny resaka fanaovana varotra tsy ara-dalàna ny arena kibony-tany. Izay koa tsy midikany hoe foana ny fanaovana varotra tsokosoko an'ireo arena anakiroa ireo fa izay zany anisany antony anankiray. Antony faharoa koa izay tsy azo lavina ary tsy azo afenina dia ireo fanambarana zavatra mampiay ahy satria miainga amin'ireny ihany moa zany no iasanay izay atsoina amin'ny teny frantsay hoe déclaration d'opération suspecte afoezinay amin'ny teny tsotra hoe DOS izay efa misy zany sampanasa voalazan'ny lalàna ao amin'ny 19 amin'ny lalàna 4 roapolo tamin'ny 7 aogositra 4 izay mamaritra hoe ireto daholo ny karazana orinasa na sampanasa izay mametraka fahamalinana eo amin'ny toeram-piasany ary rehefa mahita zavatra hafahafa na tsy toy ny andavanandro dia mandefa n'ilay fanambarana zavatra mampiayay makany amin'ny samifinina. Ka ireo sampanasa ireo zany dia voafaritra ho toy zao ny hoe ireo sampanasa izay manara-maso na manome torohevitra na mikirakira mivantana resaka ara-bola dia tokony mametraka ny fahamalinana satria reny sampanasa reny zany no heverina fa mety isiny ny famotsim-bola dia mametraka n'izay fahamalinana zay ka rehefa mahita zany zavatra mampiayay dia mandefa n'ilay fanambarana makany amin'ny sambifinina. Ka ny zavatra tsikaritra zany rehefa manao fandalina na ara-stratégique zahay dia ireo orinasa vaventy izay ataontsika hoe ambony dia ambony ny vola kirakira ao aminy na ny chiffre d'affaires ny tiako lazaina dia tsy dia ahitana fanambarana zavatra mampiayay ihany fa saikasaika reo orinasa zay ambanimbany ihany ny vidiram-bola no tena isongadina ny fanaovana fanambarana. Tsy fantatray zay antony zay fa tsy maintsy vo ifampidiniana amin'ireo tompon'andraikitry ny orinasa mpanao fanambaranareo moa izany toe-javatra zany. Efa mipetraka ve zany le hoe roaziny zay hoe déclenché ho azy an'le hoe déclaration d'opération suspecte zay amin'ireo sampana tsirairay mipetraka eto Madagasikara? Zay indrindra moa zany marika ny tena andraikitra nanendrenany tenako teo voalohany dia nametraka n'ilay rafitra nanomboka tamin'ny taona 24
ka androany zany zay nyfanojo koa amin'ny fahenina taona ny jorony ny samifina dia nentinay nakalazana koa zany tsingeritaona zany ny androandroany sady nanolorana tamin'ny fomba ofisialy anio tatitra mahakasika ny asa nataona andritra ny taona 13 ka ao anatin'zany rehetrarehetra zany efa azavaiko tsotsotra ihany zany le izy ny hoe ilay rafitra iadina fa mitsimbola zany dia misy ambaratonga telo ao aloha zany ireo mpanao fanambarana zavatra mampiay zay misy fomba fiasa tsy maintsy apetraka iry zareo any de ny fomba fitilinany hoe rehefa manao ahoana ny fikirakirana vola mandalo any am'zareo na ny zavatra taony olona anakiray no mampiay na misy hafahafa de izahay zany nanao fanofanana be diabe ho an'ireny sampanasa reny sy ireo olona zay tompona andraikitra miandraikitra nio service io any am'ireny sampanasa reny efa vita zany de efa ainy zareo tsara zao am'izao fotoana zao ny mampiasa an'izany ary ny akamaroany reo orinasa vaventy zay manao an'io fitiliana io de fa manana logiciel zay ampiasainy zareo ahafahany mamantatra ny hoe ty zavatra hafahafa sy toy ny mahazatra ary any am'ireny toeram-piasana reny moa de misy an'ilay hoe fantaro ny clientanao zay mahatonga ny zareo mametraka fanontaniana be diabe amin'ny client zay sy tokony ahagagatsika fa fanao eran-tany reny dia mba hahafahany zareo mahafantatra hoe ty client ty de olona azo antoka sy ara-dalàna ty kosa mety misy mampiayay aminy no ny vaovao zay napetraka ilay olona tato amin'ny toeram-piasana izay zany ny sehatra voalohany de ireo mpanao fanambarana fiaiaina ny sehatra faharoa zany de zahay ao amin'ny sampandraharaha malagasy iadina amin'ny famitsimbola na ny samifine zay atosoina koa amin'ny teny frantsay hoe service de renseignement financier zahay indray zany rehefa mahazo an'ireny fanambarana reny satria zahay tsy mahazo manao hoe tonga de mihetsika fotsiny amin'ny fanapaha-kevitray fa tsy maintsy miandry an'ireny fanambarana fiaiaina reny zay vao manao ny fanadiadina ka izahay de miara-miasa amin'ny sampandraharaha mpanjakana rehetrarehetra ary ny tena miara-miasa kaiky aminay moa zany de zareo ao amin'ny sampany etra ao amin'ny faditseranana ny ao amin'ny mpanome ny laharan'ny fiarakodia ny any amin'ny momba ny tany any amin'ny domaine zany tiako lazaina indrindrindrindra moa zany fa ny polisy ny gendarmerie ny bianco ny CIS ary ny CSI marobe zany reo miara-miasa aminay ary ny singaniko ao anatin'izay zany satria ty resaka famitsimbola ty de verina fa eloka miampita firenena zay zany hoetiko ilazana ny antsona hoe transnational dia misy ny fiaraha-miasa ny firenendrehetra ao anatiny ty raharaha tya satria indraindray le vola mandeha mivoaka ny ivelan'lay firenena ny avy any amin'ny fireneka fa tonga ty amitsika na ilay olona no lasa mandositra any am'ilay firenena de eo no isin'lay fiaraha-miasa de miara-miasa amin'ireo sampana miady amin'ny famitsimbola any amin'ny firenekafo zay ny olana matsy zao teotsika mbola tsy membre tao anatin'ny groupe egmont zay fikambanambe ny service de renseignement financier fa efa lany zany zao ny lalàna momba ny ady atao amin'ny fampirorona dia efa naroso zany ny fangatahana idirantsika amin'io mba hanamorana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena rehefa hita zany fa misy tokoa lay famitsimbola nahitana proof hita lay eloka fototra dia atolotray ny fampanoavana ny raharaha zany hoe any amin'ny manam-pahefana momba ny fitsarana ka efa nisy zany fa napaha-kevitra ny raisin'ny ministera ny fitsarana fa atolotra ao amin'ny chaîne pénale zany ireny atotataratasy avy ety aminay ireny zareo ao zany no efa manana ny traikefa manokana andalina nyreny atotataratasy avy ety amin'ny samifine sy ny bianco izay zany no fandehan'ilay izy amin'ny akapobe fa tsy afaka koa ao anatin'zany rehetrarehetra zany ny fitondram-panjakana zany ny mahatonga anay zany toy ny natao androany misy zany zay fandalinana ara-stratezika zay ahitanany hoe inona no sehatra ara-panjakana zay ahitana lesoko dia anaovanay fanolorana sosokevitra any amin'ny gouvernement iny hoe
ty sehatra ty zany a misy zavatra tsy mety a mbola resantsika moa zany zay a arak'izay fanontaniana apetraka ao rehefa avy eo hoe inona zany nytolokevitra naroso tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ity taona ty. Ya somary nanetrana kely manko iny resaka iny satria zao matetika zany ny olona miteny hoe biby fampitahorana ny samifina entiny fitondrana anankiray ampitahorana ny mpandarana hoe zay olona tsy mety hiara-iasa amin'ny fitondrana. Ny antony manko de zao raha ny tsapa aloha zany tsy ampy le hoe taux de bancarisation eto Madagasikara tsy ohatrany hoe mandeha ilany ihany ve zany nareo satria raha jerevako zao sehatra tena hoe mbola jerevanareo akaiky ny eny amin'ny anivon'ny banky zany sy ireo zay mikirakira vola eny ny hita zany eo anatin'izay système bancaire zay zany ka tsy ohatrany hoe andeha ilany ihany satria any ambanivohitra sy ny olona mikirakira vola betsaka na eto andrenivohitra ary ahitana hoe mbola tsy de mariska am'izay fampiasam-bola any anatin'ireny banque reny na ny monnaie scripturale moa zany na de hoe mametraka vola fotsiny any anatin'ny banque. Ny tiakombarena aloha voalohany indrindra de ny hoe biby fampitahorana ataoko fa tsy de mitombona angampo zay. Ny antony voalohany indrindra aloha izahay a tsy manana ny fahefan'ny polisy ara-pitsarana fa izahay a dia manao fanadihadiana fotsiny a de manolotra eo ampelantanany manam-pahefana ara-pitsarana ny atota taratasy vita fanadihadiana. Ary faharoa manaraka an'izay a ahoana moa no fampitahorana fa fampanjakana ny lalàna keny ataontsika eto ametraka fanjakana tandalàna atsika zay io lalàna io de everina fa any vahoaka rehetrarehetra io no teny fampiarana sy fampitondrana satria ny solotenatsika no nandany azy teny anivon'ny antenimiery dikan'izany manana adidy ny tsirairay a anajazy noho izany zany a ny anjara asanay a dia manao zay ampanjakana ny lalàna fotsiny a ao anatin'ny mangarahara fa tsy misy akory ny hoe biby fampitahorana dikan'izany raha matoky ny olona tsirairay na ny mpandrarah ozy ianao fa tena manara-dalàna ny zavatra taony a tsisy zavatra tokony ampatahotra azy ange tsisy zavatra tokony ampatahotra azy ary eto zany tsy piko tsara fa ny anjara asanay ange na mahazo an'ireny fanambarana fiaiahina reny akory marika tsy midikany hoe avy hatrany de meloka tokoa le olona tena marina io zavatra io fa ny anjara asanay dia na izahay manamarina fa mitombona ilay zavatra mampiay a na izahay mandiso fa hoe tsy nisy ilay zavatra nampiay ahy a dia akombonay ilay atota taratasy zay rehefa ndeha n'ilay izy ka ny zavatra angatahana amin'ny rehetrarehetra satria zay ny zavatra tadiavintsika ange de hoe mba samy anara-dalàna daholo a ny rehetrarehetra ka ao anatin'izay moa zany ny hoe maninona tokoa moa no nametrahana an'io mizarazara be moa ny hevitra tsy anomezantsiny olona iny ao ny manohana ny hoe ilaina nge ny vola avy amin'ireny olona mpamotsy vola reny ampandrosona ny firenena izahay moa tsy manohana n'zany fotom-pisainana zany satria mifanohitra amin'ny asa zay sahaninay zany fa sainkosa zahay zany de mametraka hoe io zany no lalana sy rafitra anankiray a ahafahatsika mampanjaka n'zany hoe mangarahara hoe tao anatin'ny mangarahara ny hoe io anao nila arena mitady arena de nanaja n'ilay lalàna ny fomba nazahoanao arena ka izay zany nametrahana nyty rafitra ity ny hoe ampandalovo any amin'ny banky daholo zany a ny vola mivezivezy eo ampelantananao a am'izay fotoan'izay raha misy ny oaraoara de mba mora ny manaraka sy ny manapirofo ny hoe vola azo tamin'ny ara-dalàna sy ara-drariny ange io vola io ray zay faharoa manaraka an'izay ao anatiny zany hoe fanjakana tandalàna zany a de mba ilaina ny atao hoe fifaninanana masina rehefa misy ange ny olona mandika lalàna ny mahazo areny na mahazo tombondahany amin'ny alalan'ny fahafantarana olona ao anatin'ny fitondrana ohatra de izay tsy mahalala olona kosa dia lasa maty-antoka di tsy mety zany zavatra zany ao anatin'ny atao hoe fanjakana tsara tatana ka ity rafitra mahakasika ny ady atao mifamotsim-bola ty zany de fikatsahana ihany koa ny sy ny fifaninanana masina eo amin'ny samympandrara izay lay izy ary farany moa zany ny antony tena ametrahana n'ilay rafitra de ny hoe ny famotsim-bola zany ange de fandiovanareo vola maloto azo tamin'ny alalan'ny eloka samihafa
io zany tsisy fetra io eloka io na io eloka raketra na io eloka arafaditseranana na io halatra na io kolikoly na io fanaovana varotra tsy ara-dalàna ny basy ny zava-madomelona ny olombelona zany tafiditra ao anatiny daholo ka raha tsy atao zany ny anenjehana n'lay arena azo tamin'ny alalan'ny fandika-ndalàna iny zavatra hita hatram'izay nge tsy mampanenina n'le olona ny mandeha migadra fa mety misy vola mipiripirina matapitrisana eny ambadikana rehefa mivoaka ao izy afaka 3 taona 4 taona de iny jerenao fa mamoaka orinasa ngeza be fa raha any amin'ilay fototry ny eloko ilay arena ny voageja lasa ho fananam-bahoaka mba hain'ilay olona ihany ny marary am'izay fotoan'izay a de everina angamba mba tsy iverina ntsony a ilay eloka mahazatra ataon'lay olona filaka reny de ahoana zany ny mahakasika an'ireny vola zay hoe mety hoe getsaina ao anatin'ny raharaha momba n'ireny hoe famotsim-bola reny na hoe saisie moa zany ny saisisena zao ohatra ny comptena olona anankiray matetika zany a misy le main leve azo de miverina ihany le vola nefa mety iverina ihany koa le infraction mandeha ahoana zany ny inona ny fanapa-kevitra raisinareo samifinina amina toe-javatra ohatrohatran'izay izay mantsy zany zao no zavatra somary manahirana ny fijery ny vahoaka zany de ny hoe zay samifinina irery ihany no tomponantoka amin'ny ady atao amin'ny famotsim-bola zay tsy mandany zany fa izahay zany mijoro eo afovoany lay rindran-damina voalazako teo a mba samy manetsiketsika na ny mpanao fanambarana na ny aty amin'ny sehatry ny fitsarana zay de tsy mihafahafa mihitsy mifampiresaka am'ireo mpitsara reo ny hoe zao ny zavatra hitana efa tsy mety a ahoana ny fahitanareo zany ary mifampidinika matetika zahay indrindra moa zahay raitrano dia misy fotoana zany ifanakalozana ary miara manao asa fanaovana tombana zany hoe inona tsy mety a inona ny atsara atsika antya zay le hoe fifampiofanana ary za mahita hoe mahavelombolo ihany lay izy satria efa manomboka voafehan'ireo mpitsara reo a ilay paikady eloka mahakasika ny famotsim-bola inoko angamba fa irindra io satria zavatra nampailonay mantsy taloha be de be reo compte zay giazanay kanefa de nahazo an'izay famotsorana zay daholo mampalahelo lay izy no hoe raha tanty tokoa moa ka mivoaka ny fitsarany didi-pitsarany ka manameloka an'lay olona tompony compteny hoe nanao famotsim-bola tokoa ianao ny lalàna zany de mametraka ny hoe raha voaeloka reny olona reny a de tsy maintsy giazana miaraka am'izay koa ilay arena zay no everina famaloto zay no mahatonga n'lay fanagiazana mialoha eo anivon'ny asanay fa raha ohatra ka tsy eo ntsony le vola inona tsony no giazana eo tsy tsony de zay no nahatonga anay ametraka am'zareo fitsarana ny hoe aoka re mba tsy hafangaro ny saisie commercial le saisie civile sy ty saisie pénale ao anatin'ny resaka blanchiment ty satria zavatra tsy mitovy io ny saisie commercial mantsy mety isy olona manana trosa amin'ny partenaire ny anankiray de angatahany ny fanaovana saisie a ny le compte de eo iny miandro eo mandra-pivoaka ny fitsarana nefa afaka mangataka main leve le olona ny hoe andoavana karamampiasa na andoavana an'izao mitovitovy am'izay koa ny saisie civile fa ity kosa nke vola everina fa maloto arena everina fa azo tamin'ny eloka tokony tsy omena main leve zany a mandra-marina fa ao ny présomption d'innocence fa tokony mba hiandro ny fitsarana aloha zay vao fantatra eo ny hoe meloka ve lay olona sa tsy meloka rehefa tsy meloka anga izy de avositra le vola ho any amin'ny tompony ihany ka ao anatin'lay izy zany ny zavatra tokony hipetraka eto amintsika voalaza ny lalàna 4 aotra roapolo zany a de tokony anangana zany isika rafitra anankiray zay tantana any reny arena sy vola voageja avy amin'ny bianco sy ny samifinina ka io zany zao no efa hodininay manomboka amin'n'ity taony ty hoe ahoana ny fomba ametrahana an'izy io a de tsy maintsy mbola mijery moa zany a ny any amin'ny firenekafatsika satria ny firenena mandroso zany efa manana an'io dia raha vo misy zany ny fanagejana ataony samifinina na ataony bianco dia tokony ho atolotra anio sampanasa anankiray io de io sampandraraha io am'izay no mitantana azy sy mitahiry an'lay satria zay koa manko ny olana ohatra atsika zao anageja
fiarakodi telo amanefatra de atao aiza le izy a tsisy mpiambina fa raha mba misy zany no sapanasa io a de izy ihany miandraikitra ny fitehirizana an'iny a ary izy koa zany no afaka miatrika an'izay fangatahana famitsorana ataon'lay tompony lay fifananana rehefa eny anivon'ny tribunal na lay hoe demande de main levée zay zany ny zavatra tombontsoa ao anatin'io ka raha tafapetraka io zany de io sampanasa io ihany a io sampandraraha io a no iandraikitra ny famorina andreo arena zay migazany fahefampitsarana ary zareo ihany no mitantana azy a hoentina hanatsarana ny asa sy ny ady atao amin'ny fampitsimbola eto Madagasikara. Izay manko ny idirantsika avy eo amin'le resaka hoe service de renseignement financier fiara-miasanareo amin'ireo service de renseignement financier any ivelany. Resaka andramena io manko natonga resabe teto amin'ny firenena nandritra an'ireny tetezamita ireny. Rehefa nydinihana mahita zao za ato hoe miara-miasa aminareo amin'ny Belgique, France, Maurice, Italie, Philippines, nisy zany ireo hoe demande na renseignement nataonareo. Ny resaka andramena nefa matetika any Chine foana no mandeha. Aiza hoaiza zany fiara-miasanareo amin'ny service de renseignement chinois mahakasika ny resaka andramena io satria hatreto aloha zany de ohatrany hoe tsy hita le vola hoe makary na makary fa ny fantatra fotsiny hoe nisy bois de rose tratra taria ho aiza ho any Chine foana ny destination finale matetika. Marina mihitsy zany marika ary eto moa zany de tiako ny tsipina fa misy tokoa lay fikambanany service de renseignement financier an-tany hoe groupe Egmont io zany dia fikambanana mitovy tsisy valaka amin'ny Interpol de zay firenena membre ao zany dia mandeha ho azy ny fifanakalozana ara-baovao satria ianao tsy afaka hiditra any amin'ny firenen'ny olona hafa no hoe andeha hitsabaka any ianao fanadiadiny de izay no mahatonga n'le fiara-miasa fa isika zany mbola tsy membre tanteraka tao anatin'izy io ny antony de isika tsy nanana n'lay lalàna mahakasika ny ady atao amin'ny famatsiam-bola ny fampiororona na hoe financement du terrorisme. Efa lany teo anivon'ny anteny miera-pirenena zany io lalàna io de fa narosonay a ny any amin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena zany mba hatonga ny sambifinina ho membre tanteraka ao anatin'le fikambanana ka rehefa tena membre ao zany tsika tsisy olana mihitsy zany na firenena iza na firenena iza no angatatsika vaovao raha vao misy zany atotataratasy mahakasika an'izany zay karakaraina eto Madagasikara fa saingy talohan'izay zany zahay de tsy afa nipetraposiny am'izao satria ny atotataratasy tsy maintsy adiadina sy alalinina dia voatery nanao famitrana mpiara-miasa manokana zay nanaovana soniany antsoina hoe memorandum of understanding MOU moa filaza azy eo anivon'ny fiombonam-be tamina firenena vitsivitsy zay tena ahitana totataratasy matetitetika miverimberina atao amin'ny samifina de tao anatin'izany ny France moa zany nefa io any Maurice ny Sikfin any Monaco ny any Italie ny any Suisse ny Sétif en Belgique ny Amelusco ny Émirats Arabes Unis ny Amelo ny Thaïlande ny Seychelles ireo zany ny tena nanaovana ny fifanaraha mpiara-miasa io raha nikasika ny resaka andramena indray zany no resahana tokoa de zay zany anisan'ny mbola mampiantona ny atotataratasy maro momba ny andramena eo anivon'ny samifina am'izao fotoana zao ny antony dia tokony ho fantatra hoe iza moa reo olona zay tena mandray an'ilay tombontsoa farany io zany hoe les derniers bénéficiaires satria raha azavaiko tsotsotra zany ny rindrandamina ao anatin'io resaka bois de rose io ao aloha zany a ny fanapahana misy heloka any mazana zany saikasaika reo tatsaha manodidina ny vondronala angalana ny bois de rose mitafiditra anatin'io ao ndray a ny famorina na hoe ny collecte zavatra hita zany de saikasaika reo mpampianatra reo mpivarotra madinika any amoromoronyireny ala reny no manao an'io raharaha io zareo zany mandray vola am'le zareo mpanondrana an'ilay izy dia ny sehatra fahatelo dia ireo mpitatitra
ao ny mpitatitra an-tanety fa ao koa ny mpitatitra an-dranomasina ny alalasambo zany dia nydingana fahatelo dia misy an'ireo olona mpanangona no stocker zany sy mpanondrana exportateur ary nydingana fa 5 farany dia ny financier reo olona mamoaka ny vola ka mazana ty farany ty zany araky voalazanao zay de hoe any Chine tokoa no miafara ny akamaroany raha tsy ilaza hoe 100 isanjato fa 7 isanjato ny bois de rose de lasa nakany Chine sy Hong Kong daholo Hong Kong moa efa ao anatin'ny Chine ny olana de zao ny service de renseignement financier ny Chine zany de tsy ao anatin'ny groupe Egmont satria ono i Taiwan efa ao zay tsy mifakazo amin'zareo de tsy manaiky hiditra zareo zay zany ny olana nanao ihany zany zahay fidinidinika tamin'ny ambassade ny Chine eto amitsika fa tsy nahitamba-olana zany tsy nisokatra mihitsy mivaravara tavaresaka tamin'ny conseiller d'ambassade mahakasika ny raharaha économique ny tenako fa tsisy tony le raharaha inefatra mietona zay ny aona fa de tsisy tony fa de nijanona teo ka izay zany ny olana mahatonga anay anao sosokevitra ao anatiny o tatitra zay navoakandroany io no hoe tokony ametrahana vondrona mpitsara na eo amin'ny sehatry ny fampanoavana zany na eo amin'ny sehatry ny instruction moa ny filazazy amin'ny amin'ny sehatry ny famotorana ireo vondrona mpitsara reo zany a tokony hatsangana atao vondrona le izy mba hialana mifampiaia iny ary indrindrindrindra mahasarotra nyo raharaha momba ny andramena io de tokony mpitsara maromaro no miara mivondrona manao an'ilay izy ka ao anatin'izany de angatahana ny fiaraha-miasa ara-pitsarana na hoe coopération judiciaire amin'ny république ny Chine mba hahafahatsika zany manamora ny fanaovana fanadiadiana ary ao anatin'izay no angatahana ny fidiran'ny Interpol ao anatin'ilay raharaha enoeninay moa zao fa hoe Chine mety hiditra ihany ao anatin'ny groupe Egmont raha ohatra ka tonga am'izay tokoa ny raharaha vo mainka manamora ny fiaraha-miasa zay satria azonay atao zany ny miangavy an'zareo am'izay fotoan'izay anao fanadiadiana ny hoe iza daholo ireo olona zay mandray ny vidiny ny andramena any aminareo am'izay fotoan'izay mora amitsika zany ny mamantatra hoe ranona soranona ny no tena tompony vola io reo zany ny hoe dernier bénéficiaire tao anatin'ny raharaha ny andramena zavatra tsapa ary ao anatin'izany rehetrarehetra zany moa zany ny zavatra angatahana io koa ao anatin'ilay sosokevitra ny hoe tokony avoaka ny manam-pahefana momba ny ala na ny autorité forestière ny fitanana tsoratra rehetrarehetra mikasika ny fitiliana ny fandikan-dalàna momba ny ala ny hoe procès verbaux de constatation des infractions forestières satria ao anatin'io resaka andramena io anke tokony hitan'ny autorité forestière hoe reto daholo ny infraction forestière ka ilainay izy io efa nangatana ipiripiry fa tsy mety azo ilaina izy io satria iny lay eloka fototra mahatonga ny andramena ho maloto amin'ny fanondranana raha jerenao ny atotataratasy de ohatrany hoe madio daholo tokoa ny fanondrana satria manana agrema le olona fa ny tsy nijerentsika zany de hoe ara-dalàna ve ny nanapahana an'ireo ala reo ary raha ny rarina de anjarany manam-pahefana momba ny ala satria io infraction forestière io ma tsy de mitovy tsisy valaka amin'ny infraction fiscale infraction douanière ireo manam-pahefana momba an'ireo elokareo ihany no mana anjo manana ny lalàna afaka anao ny fitorena fa raha tsy zany tsisy mihitsy zany procédure azo etsehina raha tsy misy an'izay zavatra tsy mihetsika zany ny paikady eloka raha tsy misy ny fitoriana ataon'ireo manam-pahefanareo zay ny mahatonga anay rehefa mahita zay eloka fototra mikasika ny faditseranana na eloka fototra mikasika ny etra dia atolotray andreo manam-pahefanareo ny atotataratasy anenjehany zareo an'ilay eloka raha faditseranana na ilay eloka momba ny etra aloha akoatra n'ilay eloka momba ny famotsim-bola ka izay zany ny zavatra za moa tsy mahafantatra hatram'izao hoe mbe fa nisy ve
ny fametraha-pitoriana nataony ny manam-pahefana momba ny ala mahakasika nyo resaka bois de rose io sady mitabataba fotsiny etontsika ny hoe trafika na bois de rose fizay zany ny zavatra tokony andohany voalohany indrindrany hoe apetraky ny manam-pahefana momba ny ala ny procès verbaux de constatation des infractions forestières concernant les bois de rose satria raha raisitsika ohatra fotsiny ny lalàna de mametraka tsara ny hoe tokony 7 centimetatra no mihoatra ny alehibe ny azo any anaty ala azo tapahana raha mijery ny andramena ondrana aketsika ka tsy mahatratra an'izany sy mbola kely mbola kely le izy ia ka zay indrindra manko ny dirako hoe amin'ny fanontaniako manaraky ty hoe azo ataovy nefany amerina ny vola azo avy amin'ireny hoe crime tahaka an'ireny atao amin'ny resaka andramena reny raha tokatratra ve zany ho azosika atao hoe amerina n'le vola ho ampiasaina eto Madagasikara zay mihitsy zany ny tena fototry te fifanarahany raisam-pirenena hiadina amin'ny famotsim-bola sy hiadina amin'ny famatsiam-bola ny fampiororona dia ny afahana manageja an'ilay vola miodikodina ao anatiny zay verina fa vola maloto ny amin'ny famatsiam-bola ny fampiororona moa mba azavaiko kely le izy io indray mety vola madio no miodinao a raha ny vola madio a alaina am'ireo mpikambana dia ampidirina ao anatiny ny famatsim-bola ny fampiororona am'izay fotoan'izay zany a dia lasa fanamaintisana indray ny teny ampiasaitsika na hoe noir ciment de hitanao mahasamy hafa am'izay lasa maloto zany le vola madio no entinao anaovana asa fampiororona de lasa maloto le vola fa ny anankiray vola maloto no diovinao a mba tsy avo ahendrika anao eo anivony fiarahamonina ka izay mihitsy zany no tena votoatiny fifanarahany raisam-pirenena zay nosoniavina tany Palerme de ny afahany zao tontolo zao a manageja nyreny arena reny a ary averina any am'ilay firenena tompony na nipoiran'ilay eloka fototra ilay vola rehefa avy eo azo atao tsara zany manao mangataka n'izay famerenana n'izay arena zay idirantsika am'izay professeur mahakasika an'le hoe resaka crime transnational lutte contre le terrorisme nareo moa anisan'ny hoe nkirakira nandray anjara feno tamin'ny famolavolanana aniny lalàna iny inona zany ny andraikitry ny samifina ao anatiny io lutte contre la criminalité transnationale eo ady amin'ny fampiororona moa zany lay izy moa zany misy sokajy anakiroa ao aloha zany ny hoe fampiororona fa eo koa zany le hoe eloka mahasahana firenena maro zay zany le hoe criminalité transnationale organisée zany hoe lay eloka zany a voakasika amin'io zany tsy eloka iraisam-pirenena fa diso mihitsy ny filazana hoe eloka iraisam-pirenena satria lasa hoe ny firenena zany miara-manao eloka fa ilay eloka mahasahana firenena maromaro de ohatra ataontsika hoe fampiororona zany ny hoe io moa zany ny voaresaka matetika ny Al-Qaïda ny Taliban reo zany ny ao anatiny ny lisitra maintiny ny fiombonambe iraisam-pirenena dia hafa ny toerany ipetrahany zareo a nefa ny eloka ataony a any amin'ny firenekafa de zay ny maha hoe eloka mahasahana firenena azy ary mety firenena maromaro zany ny voakasika ny zavatra eny ohatran'izay koa zany ohatra ny fanaovana lay resaka fivarotana olombelona io de hitatsika fa zavatra tena lasa lavitra io misy ohatra fivarotana olombelona avy any atsinanana any a oentina miapita miakandrefana de mandalo firenena maro dia izy mandalo firenena maro iny tsy mandeha ho azy fotsiny am'izao fa misy praitsikimbakomba mampita isaky ny faritra ilay firenena dikan'izany zany a mahasahana firenena maro koa zany a ny fivarotana olombelona indrindrindrindra moa zany ny zavatra tena misongadina de ny fivarotana zava-mahadomelona zay ao anatina tambazotra matanjaka mazana no anatanterahany zareo azy ka ireny rehetrarehetra reny zany rehefa azoina dia tsy vita raha tsy misy ny fikirakirana arabola raha tsy misy ny tohana arabola ny tohana ara-lojistika zany hoe momba ny fitaovana hoenty manana azy ka ny anjara ny service de renseignement financier toy ny samifinina eran-tany io dia manara-maso sy mitily ny mikasika ny vola hoentina amatsiana ny reny
asa fampiororona na reny eloka bevava masahana firenena maro reny ny antony moa zany de eo mba hafahana mampijanona an'ilay eloka mba tsy hitranga ka mitovy tsisy valaka amin'ny fomba fiasa famitsimbola ihany ny fomba fiasa atao am'ilay izy zany ao anatiny de lay rafitra voalazako tery aloha reo zany mbola tafiditra daholo ao anatin'ilay rala tsika moa zany mahakasika an'iny mbola miandry an'le hoe fametrana an'le hoe SNOLT structure nationale pour l'orientation de la lutte contre le terrorisme. Voilà. Izay indrindra manko no ohatran'ny mahasarika an'saiko hoe tsika ve zany efa mivonona am'izay ary ny samifinina ve efa niasa ihany mahakasika an'izay hoe lutte contre le terrorisme zay nanomboka tamin'ny 24 efa mety hoe efa misy ahiahan'izay hoe misy structure terroriste ve eto miasa na hoe tena eto Madagasikara mihitsy ve mifohibeny. Ny SNOLT moa aloha zany de hoe rafitra napetraka anao ny famaritana ny politika sy ny stratégie hoentina miady amin'ny terrorisme dikan'izany tsy manakana zany ny fampiarana sahady an'io lalàna io izy io ary azadiny moa zany fa lalàna momba ny resaka eloka bevavy izy io dikan'izany avy hatrany de miatra fa tsy miandry didim-panjakana fampiarana akory ka avy hatrany de fa miatra zany izy io am'izao fotoana zao ny talohan'izany moa zany na de mbola tsy nisy io lalàna io dia ny sampandrara misahana ny filaminam-bahoaka moa de fampidinika foana hatram'izay mijeriny hoe inona no fomba hiatrehana an'izy io ka raha ny anjaranay samy finina manokana de efa misy tokoa zany raha ny atota taratasy voaray tao ampelantananay satria azadiny moa zany fa ilay fomba hoentina manatanteraka ny asa zany am'ty ady atao amin'ny famitsimbola ty sy ny fampiororona dia miainga amin'ilay hoe ataoko amin'ny teny frantsay nga le izy approche basée sur les risques hoe paikady miainga amin'ny zavatra mampiaya zay foana zany no hitolana an'le izy ka izahay zany de efa mijery hatram'izay ny hoe inona daholo ny sehatra mety hitranganiny zay loza mety ahazo eo amin'ny resaka terrorisme zay zavatra resahana matetika zany rehefa manao fivoriny raisam-pirenena zahay dia antaniny ny service de renseignement financier raha-tany foana ny hoe manao ahoana ny fivoaran'ilay resaka zay nafatiny Jordan ny Ben Laden tatya tany amin'ny faritry lakaka tamin'ny taona 4 moa angamba izy iny tsy tadidiko na sy 7 ka reny zavatra reny zany dia mbola zavatra tsy azo amaivanina fa mitily foana zany zahay ny hoe mety misy eto ve zany atao hoe fikambanana matory io le hoe io le réseau dormant zany mety misy eto Madagasikara satria matoa tonga teto iny olona iny zay nanana ny fifandraisan'ny nanandanja tamin'ny olona nalaza tamin'ny asa fampiororona de misy dikany ary sy tongatonga ho azy teto izy fa mety nisy ny fandray taminy teto ka zahay zany manara-maso an'io mety misy ve zay tambazotra matory zay ary io moa zany ny angavinany rehetra no hoe manomeza vaovao ianareo raha ohatra ka manam-baovao zavatra faharoa tsy maintsy jerena koa dia ny hoe indraindray ange le resaka fampiororona zavatra tafiditra ao anatin'io ny fanaovana kilalao salamy hoe lalao salampagalatromby io hoe lalao la izy ka rehefa amaivantsika de lasa tena izy tokoa de hoe zao nitra zavatra mitranga am'izao fotoana zao manenina moa zany lasa mitatra be ohatran'io le resaka alatromby satria no amaivantsika hatram'izay ny hoe fomba mampanao io kilalao io de zao lasa miaenjana le rara ka am'izao fotoana zao zany ny resaka fampiororona sy tokony ho amaivantsika koa fa tokony ho jerena akaika hoe iza ny olona mety ho alay-pana zareo frantsay zany am'izao fotoana zao de efa manara-maso an'ireo tanora zay mangataka andeha amin'ny faritra misy ady any a Moyen Orient iny ary de rarany tsy misy mahazo mandeha satria ny akamarony reny tanora reny de miditra ao anatin'ilay hoe ziady de mivadika zany no vainy zalahy ny tena dika n'le ziady am'izay fotoana zay satria misy koa moa fitaizana zay anamboarana n'lay fotompisainyle tanora mba ho tafiditra any amin'ny resaka fampiororo
zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ametrahantsika n'lay fahamalinana daholo fa indrindraindrindra moa zany a ny fivezivezen'ny vola izay eo zany a dia mahazo isa-taona na avy any amin'ny firenena mikambana io na avy any am'zareo amerikanina io a na avy any amin'ny banque mondiale io a lisitra anaran'olona zay tafiditra anatina tambazotra ny lisitra mainty ho ahiina ao anatin'ny fampiororoana indrindraindrindra fa misy koa firenena misy banque tafiditra anatin'zany de ireny zany nametrahana fahamalinana rahana maso akaika hoe sao de misy vola mivezivezy na avy aty Madagasikara zany mandeha am'ireny fireneny reny na avy any am'ireny fireneny reny a mandeha eto Madagasikara zany zany zavatra tilinay akaika fa ny tena hoe asa famatsim-bola ny asa fampiororoana moaloha mbola tsy tena hita misongadina aloha izy hatram'izao fa dia mbola eo anivo ny fahamalinana zany tsika am'izao fotoana zao eny ary professeur tamin'ny taona telo amby folo sy roa arivo tsika karakara fifidianana nareo moa rehefa miresaka fifidianana tsika de misy resaka vola foana ombadika izay a ny rapport navoakanareo androany a nisy hoe fonds illicite suspecté teo amin'ny hoe aiahina zany no famitsim-bola ny resaka teo amin'ny fikambanana sy antoko politika ny tetina 3 milliards 397 millions ny chiffre navoakanareo ato izy areo antoko politika ireo ary ahoana ny fomba fiasany natonga nareo miteny hoe aiahina ho vola maloto no ampiasaina izy ireo ny alako tsiny moa aloha zany zahay zany voararany lalàna tsy mba hamoaka anaran'olona satria eo anatrehanay zany de mbola eo amin'ny dingany aiany antotantaratasy ka zay zany no zavatra manahirana marika ny amaly anao am'izay lafin'izay fa naizanina tsy zany hoe io zany moa matombo voaka de nisy tokoa zany antotantaratasy a zay nandalo teo anatrehanay a nanaovana fanadiadiana dia rehefa natao ny tombana dia nytombanana ho io 3 milliards mahery io a ny vola ny kirakiraina tao anatin'lay eloka mahakasika ny famatsim-bolany tsy de lay famatsina ny fifidianana loatra no eloko fa lay vola no tsy fatapiaviana no mampiahiahy zany hoe avy any ivelany zany le volany tsy voatery misy avy any velany izy io a fa nisy tetotoerana ihany koa ka izay no mahatonga n'lay izy ny hoe ary zay natonga anay tena nosarotony nangataka mafy ny hoe tokony asiana ny fanasaziana an'ireo olona zay reo atoko politika na reo candidat zay tsy manokatra compte bancaire satria amin'ny alalany compte bancaire no afahana manaraka ny rindra na lalana nampiasana n'lay vola lay traçabilité zany fa tsisy moa fa atoko efatra ihany nanana compte bancaire de raita am'ireo atoko reo a raha zany no mba hita hoe nampiasa n'lay vola tao anatin'ny compteny mety ny namatsina n'lay fampielezakevitra ka am'izao fotoana zao zany zareo ao amin'ny CSI no efa mandray andraikitra amin'izy io a mba hanamboarana ny lalàna io a efa nisy fikaonandoha zay natao a teny anosy mahakasika an'izy io ka mino angamba fa tsy andahany zany ny fitondram-panjakana hoe hanamboarana ny lalàna mahakasika ny famatsim-bola ny atoko politika eto amintsika raha tena ametraka n'zany hoe mangarahary zany tsika sy lay fifanana masina ao anatin'ny fampielezakevitra sy ny fifidianana fa ny zavatra tiako mba hosoritana fotsiny zahay zany tamin'ity taon'ity ny zavatra tena heloko afototra ny songadina tamin'ny atotantaratasy zay ny kirakirainay a de mahakasika ny eloka eo amin'ny tsena mpanjakana na hoe marché public io zany de tena mahatalanjo ka izay ny anaovanay antsoaviny hoe aoka isika ordonnateur ny ordonnateur moa mety ministre io a mety ny ambonin'izay aoka isika gestionnaire d'activité aoka isika personne responsable des marchés publics ary isika ao amin'ny ARP hitandrina amin'io zavatra satria ny zavatra tsapanay zany ny eloka fototra hita ao anatiny dia ao aloha zany ny kolikoly iny de zava-misy iny fa ny olana fotsiny sarotra lay mitady nylay vokatra lay kolikoly satria lay zavatra mandeha ny anatin'ny fifanarahana miafina anatina tambazotra samihafa satria maro be moa ny tambazotra am'izao fotoana zao ao ny tambazotrana mpinamana ao ny tambazotrana fikambanam-pianakaviana fikambana ny teraky ny aviatsy tambazotrany mitovy asa
hoe le réseau corporatif fa ny zavatra matsikaiky koa any amin'ny sehatra ny ara-pivavahana nge zao ka isehono ny fanaovana kolokolo koa raha misy azon-draharaha ny sasany de fa manontaniny hoe isa mba mahafantatra ndraranona de mpiara-mivavaka aminay iny de hitanao am'izany zany hoe lasa ampiasain'ny olona koa zany anaovana fandikan-dalàna ny fiarahana mivavaka ny tambazotra ara-pivavahana zay zany raha voalohany faharoa lay atsona hoe favoritisme tsy de inona moa zany no azo lazana favoritisme amin'ny teny gasy fanomezana tombon-danjany namanamana io zany hoe efa mahafantatra zany zareo ao anatin'lay sampanasa zay mitantana nylay tsena de fa zay olona efa fantany zany no meny mandrakariva nylay tsena dia tsisy zany lay fifaninanana amin'ny alalany fanaovana tolobarotra izay zany zavatra mitranga ka ireny zany de voararany lalàna satria eloka mitovy amin'ny fanaovana kolikoly ka rehefa misy eloka lay izy ka mitera-bola de mazava ho azy fa mitondra makaty amin'ny blanchiment amin'ny famitsim-bola ny faharoa ny zavatra tsapa koa zany dia ny fanodikodinana volam-panjakana amin'ny alalan'ny tsena ropotra zany zany hoe tsy misy zany le tsena de fironona ny atotataratasy de avoaka ny vola be dia be zany ny zavatra mitranga amin'izy io tsy aritra ny anivony ministérany hoe nisy ve ny livraison indrindrindrindra moa zany raha ohatra ka hoe matière consommable le zavatra de sarotra ny tena hitan'le izy mety ny comptabilité fotsiny ny amboarin'ny zalahy de vita ka ireny zavatra ireny zany tokony andraisana ny fanjakana fepetra daholo zay ny mahatonga anay hoe tompony andraikitra koa ny fanjakana miara-miady amin'ny samifinina ny mahakasika ny famitsim-bola satria io zany zava-misy io ary vola be zany mivery ao anatin'io zavatra io ary ny tena zava-doza zany dia ny fanaovana orinasa fantôme orinasa société écran moa zany ny filaza azy amin'ny teny frantsay zany hoe le société zany misy ara-dalàna ara-panjakana manana nify manana kartaroso manana ny zaosozaosy zao dia ao anatin'ny tsena mpanjakana moa misy zany reo tsena zay tsy anaovana tolobidy fa avy atrany dia atsona ny mpifaninana de tsy maintsy mila mpifaninana telo na manao tolobidy fotsiny zao zareo manao tolobarotra fotsiny zao fa efa sokajina tsara zany efa amboarina tsara ny hoe ataovan'izao ny anareo fa moramorana manamboatra azy ka ao anatiny reto orinasa telo reto ma zany ray ihany zany ny tena tompony reto orinasa anankitelo reto olona ray ka ny tena loza ao anatiny de ilay orinasa anakiroa hafa soatan'lay olona amin'ny anarany zanany zay mazana mbola mpianatra any amin'ny université de eo le loza mitatao am'le akizy ny hoe ratsy be nge zany zavatra zany satria rehefa tratra zany de ilay akizy zay mety tsy mahafantatra kory ny fisiny orinasa io no lasa hibaby ny eloka am'izay fotoana zay de ity moa zany lay ataon'zareo tao anatin'ny atotataratasy kirakiraina moa zany narenesana ny hoe orinasa kaly zany no ny filaza azy orinasa kaly ka aoka re tompoka hitandrina atsika mba tsy hampiasa tsony zany orinasa kaly zany fa zay orinasa anao madiodio no ampiasao mba tsy ho tafiditra ao anatin'ny eloka ny famitsim-bola ireo zany ny zavatra tena lehibe ka ny zavatra atahorana ao anatin'lay raharaha zany no hoe mifandray am'lay resaka fampielezakevitra teo dia sy lavina moa fa misy ny mandray anjara manohana kandida ny manana orinasa rehefa lany le kandida toerana tonga amy toerana anakiray de ho tonga am'izay ny fitakinany hoe aiza ny anjarako ka eo zany raha tsy mitandrina ny mpitondra fanjakana de ho voafandrika ao anatin'izay satria ny lalàna mipetraka tsy maintsy tsisy mifanenjehana raha sanatry ny vava tsy nanara-dalàna ny fanaovana n'lay famondrana ny tsenam-panjakana tam'izay fotoan'izay ka izay zany mahatonga anay manao antsoavany hoe manao antsoava ny fitondram-panjakana zay ametraka zany paikady zay tokony isiny fahamalinana mba tsy isiny ny eloka be loatra ao anatin'reny fitandrarany raha-panjakana reny satria tsika raha te ametraka n'zany hoe fanjakana tandalàna sy ny fitantanana madio de tsy maintsy anisany tsy maintsy diovina zany
io famondrana ny tsenam-panjakana io na antsoiny amin'ny teny frantsay hoe passation du marché public. Mamaraparantsika professeur namoaka an'le rapport nareo androany 2013 tsika efa tonga eto amin'ny taona 2014 mbola betsaka ny asa miandry anareo fantaniko farany agnamany hoe mialoha nisy rahantsika hoe inona zany ny tourmarque hoentinareo avy eo amin'ny samifine entsika andrindrana sy edina am'izay hoe famotsim-bola zay. Ny amo zany angamba ny mba teny tiako atsipy aloha za moa ao anatin'ny samifine zany a dia ao anatin'ny fanohizana ny mandat faharoa am'izao fotoan'izao satria ny voalazan'ny lalàna zany a dia ny tale général ny samifine dia manao mandat iray maharitra 4 taona zay azo avaozona indray mandeha ka efa tapitra zany ny 4 taona voalohany a dia ny fitondram-panjakana tamin'ny tetezamita moa zany a nametraka hoe manohizy ianao a satria tsika mbola tsy tafiditra tao anatin'ny groupe eko moa za zany efa nanao ny fifandraisana sy ny fifampirarahana rehetrarehetra dia mety ho sarosarotra tokoa ho an'olona vaovao andimbia ny anatotosany zay fifanarahan'izay a dia izay zany anisan'ny nanohizako ka mbola misy heritaona tokony any amin'ny février 2014 zany a tapitra ny mandat faharoa dia tsy azo avaozona tsony moa iny zany aorinan'izay ka za zany za manokana dia mahita ny hoe itony sehatra ny rafitra iadina amin'ny famotsim-bola tony a dia rafitra anankiray ahafahantsika manadio ny sehatra arabola eto amintsika marina ny voalazanao teo mbola ambany dia ambany ny fampiasana ny sampanasa arabola eto amintsika toy ny banque sy ny microfinance fa za mino fa andeha tsikelikely io satria ny microfinance reny efa miparitaka ny ambany vohitra anomboka ho zatra an'ireny ny olona rehefa orina dikan'izany zany tsika tsy maintsy miditra ao anatin'ny antsoina hoe modernité satria ny olona efa zany daholo mandeha any andafy ianao tsy misy olona mikirakira vola zany tsony angefa dia fa transaction électronique karatra daholo ny ampiasaina am'izao fotoan'izao dikan'izany zany a iny zany a manome inona moa izy ty zany fiarovana kokoa an'ilay olona manoloana ny mety ho mpandroba sy ny mpangalatra samihafa zay fotsiny zany ary indrindraindrindra manamora satria ianao ohatra hividy fiarakodia hibata vola amin'ny arona anankiray a raharabe mitondrana an'izany ka everiko angamba zany a satria ao anatin'ny lalàna io zany dia mandrara ny hoe raha vao mihoatra ny 10 tapitrisy iraimbolanja ny totalim-bidiny ny entana anankiray a dia tokony amin'ny alalan'ny banky na sampandraraha mikirakira vola anankiray ny andoavana azy fa tsy azo atao lela vola raha tratra am'izany zany tsika dia eloka be vava zany ka everiko zany fa hitondra tsika makany amin'ny modernité tsy hafa miala am'izany tsika na tiana na tsy tiana efa ao anatin'ny fanatotoloana nge ny manam-pahaizana momba ny fiarahamonina raha mametraka hoe izao tontolo zao nge ka village kely anankiray tsika zany aiza ao anatin'izany bitika kely dikan'izany a tsy maintsy manenjika tsika zany ny fandrosoana misy eran-tany indrindraindrindra moa fa na ny lalàna zany a dia tsy maintsy miditra ao anatin'ny lalàna iraisam-pirenena tsika ary ao anatin'ireny zany tsy maintsy manaiky tsika ny hoe misy sombony foana amin'ny fiandrianam-pirenena sotomony ilay fifanarahana iraisam-pirenena tsika manko tsy manazavanyio isika mpanao politika sy ny namany hoe ty dia resaka souveraineté nationale tsy ekena mihitsy fa na tianao na tsy tianao rehefa miditra ao anatin'ny fiombana iraisam-pirenena ianao misy ampahany amin'ny fiandrianam-pirenenao voarombona ka isika zany tsy maintsy mahay manararoatra n'izay satria aza adino fa itony rafitra iadina amin'ny famotsim-bola tony zany a dia mahasarotony ny mpamatsy vola efa nandalo tao aminay daholo zao ny mpamatsy vola goavana atsika eto ny banque mondiale ny FMI ny union européenne ny PNUD ny USAID fa nyresaka taminay koa mety andalo dikan'izany a jereny zareo akaiky zany reo rafitra zay fanaovana fanaraha-maso reo mba hijerevana ny hoe lay vola zay omeny zareo avy anyvelany ve tena nampiasaina ara-dalàna tokoa ary zay mantsy na tonga ny fantarana an'izy ty zareo fa pampindram-bola iraisam-pirenena no nangataka ny hoe hitaro ilay antsoina hoe notion d'infraction d'origine satria taloha izy io dia nyresaka vokatry ny fivarotana zava-mahadomelona ihany ny enjeha
fa tateorina tamin'ilay convention de Palerme zany nitara satria noho ny fangatahanyireo fiombonambe raisam-pirenena mpamatsy vola reo satria gaga zareo hoe maninona ny firenena andalam-pandrosoana mandray volambe fa ny mpitondra indray ny lasa manan-karena anyvelany any de hoe andao ary a hitarina io raharaha io de zay ny mahatonga ny sy ny fanaraha-maso manokana ny antsona hoe PPE personne politiquement exposé ka zaro zany de mametraka fanantenana amin'ny rafitra toytony ary miangavy atsika malagasy mba hitondra ny anjara brikitsika anoana n'lay rafitra eny re tompoko ekenay fa mbola tsy lavorary tokoa satria mbola tsy tena misy vokatra azo sapahitana akoatra ny hoe mba efa misy fidiram-bola any amin'ny kitapom-bola mpanjakana vokatry ny asa nataonay fa io moa mandeha miandalana nge io zavatra io fa tsy ny rafitra akory no mpitetsika fa raha misy ny sosokevitra anatsarana n'lay rafitra fa raha foanatsika io rafitra io tsy vao maika ve baranahany ato amin'ity fireneny ity fa ny fanatsarana azy no angatanay sosokevitra avy aminareo tsara sitrapoa mba hahafahatsika miara-mirindra mampandroso ny firenena ary mizara itsika mizara mba hanao an'zany hoe fitoroany ny zavatra mampiayay zay hitanareo manodidina any aminareo alefaso any aminay ny fanambarana zavatra mampiayay fa tsy maintsy ataonay zay ikarakarana sy andalinana an'ireny fitoriana zay mety avy any aminareo reny zay ny anakatonantsika nyity fandarana ty professeur misotranao professeur Jean-Claude Razaranaina tale généraly eo anivony sapanara misana ny famotsimby-olana ny samifina ya de misotranao zany professeur nanaiky mivahina tato amin'ny fandarana resabe tamity zomal ty za moa mametraka mandra-piona aminareo mpijery eny tokantrano eny fa manasa anareo hatrany anaraka ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv veloma ary topoka